Alléluia. Dia fifaliana lehibe ho anah indray a ravana malala no miarabanao eto a amity androany ity tonga soma tsara tonga eto am'izao fandarana zao a dia fiadana tompony eo amintsika tsirairay avy fifaliana no erabanantsika izay tratrantso eto androany a iaraka aminay indray a ao anatin'izao fandarana mamy izao a maminay a mino koa fa mba akafianao a dia mivavaka fiambena zay rano fandarana mivavaka fandarana ramoka izao a ny akiradio ny akimedia ampika amin'ny anaty mivavaka fiambena ary a ny groupe zay maharesy izay miaraka aminay foana manontatosana zao fandarana zao ka dia tonona amintsika tsirairay avy fiadanany tompo a anapaka any anatintsika tsirairay avy koa dia mahereza matanjaha andondrantsika iaraka eto anatin'ny adindray sasany a ifampahery ifampitondram-bavaka matoka fa tsy takany idirana teto ny voana eto fa mino a fa ny fifampaherentsika eto a dia tena ampahery anao a am'izay rehetra ataonao koa dia raha androany anao vao tonga eto dia tonga soa ary tsy kisendrasendra ny atongavanao eto fa za mino fa tena misy raha ilan'ny tompo anao a tsy tonga fotsiny eto am'izao fandarana zao anao fa misy programa n'Andriamanitra ngezabe eo amin'ny fiainanao dia tahin'Andriamanitra ary tsika tsirairay avy a niditra voalohany teto moa androany rahalahy Jonathan halleloia tsy tafiditra indray na bavy Marie-Jo androany fa izy nitafiditra eto voalohany foana fa androany a dia rahalahy Jonathan indray no nisosika mialoha dia tahin'ny tompo manokana rahalahy Jonathan dia fiadana tompony eo aminao a dia makasitraka anao a tonga somatsara eto indray a dia ho tahin'Andriamanitra am'izay rehetra atao rahalahy Jonathan ranabavy Marie-Jo ranabavy Erika Raka halleloia ao ihany koa ry anabavy Aimé Manambotso Sondolany Irina Rodine Marie Erika Raka Angela Io Marie Angeline Verselina Fleur Elisa Tsiala Mampionina Thierry Albenja Andoandry Marie Angeline Falraheritovo Maevare Maoly Yazasika Patitsi Mami Eliana Yama Felina Rakoto Preta Soameva Cotre Faniro Razafindramanana Rolianis Tojo Mikael Vero Rasoa ao ihany koa ry Soameva Rasoenena Nathalie ao ihany koa ry Rolianis efa nytenenako teo Vatsoraja tahin Jesosy daholo tsika rehetrarehetra dia tonga soa Bert Sava Mama Valtina ao ihany koa ry zay daholo ny Mafanilo Razafindramanana tonga soa isika tsirairay avy a mahereza daholo a isika tsirairay avy milohan'ny zavatrrehetra aloha dia androantsika milohan'ny zavatrrehetra aloha dia ifampaheritsika ao anatin'ity fotoana ity dia ifampitondra ambavaka n'izao fotoana izao a koa androany a dia ny anabavitsika Selina no hitondratsika anatin'ny vavaka fanomboana amin'ity androany ity dia ho raisitsika tanandroa izany vavaka izay ataony zany a dia androany a nitondra ten'Andriamanitra amintsika eto a dia ranabavitsika Lovely Tina ary ny vavaka firenena dia ranabavy $100 io ny ekipa iaraka amiko eto androany a dia mandretatra amin'ny farany ary a ho tain'Andriamanitra Elina Mika tao ihany koa ry fahombiazana fitahiana tonga soa Vatsoraja efa narabaiko teo a tonga soa dia ao ihany koa dia zay daholo mbola soravako teo ankoatra zay mety any ambony any tsy hitako ilako tsiny a satroka rahabainy eto daholo Aimé Lovely Tina tahin Jesosy a tonga soa ndao ary a iano vavaksika dia aorian'izay a hiditra amin'ny fandarana isika tahin tompo a ranabavy a Selina anao a ny fitenenana raha tonga eto indray izay hanatrika ny fandaharana dia mikatsaka ny famindraponao ka ahafahanay manaraka izany fandaharana izany an-tsitrapo amin'ny fofeny fitiavana sy fandeferana ary feno fanetrehantena ka andray izany amin'ny fanahy masina avy aminao Jehovah malala dia misaotra anao izay Jehovah malala
fanomena ho an'ny zanako ilay tokana dia Jesosy Kristy izay mahatonga anay ho zanakao tanteraka satria manana azy izay Jehovah malala dia azo antoka ny famindraponao aminay Jehovah malala ka misy matoky izay raha manaraka izao fandarana izao Jehovah dia andray ny fampianarana izay noho ny fomadio azonay avy amin'ny Jesosy Kristy no ahafahanay manatanteraka izany dia mankasitraka ny famindraponao. Alleluia, amen. Ary ankasitraka ny mpanaraka rehetra ihany koa ny tenako raha manao izany vavaka izany ka andray ny fanahy masina avy amin'Andriamanitra, avy amin'ny Jesosy Kristy ka hiova saina, hiova fo raha mare izao vavaka sy fandaharana atao izao ianareo dia misy matoka fa hiova tokoa isika noho ny fitiavana azontsika avy amin'ny Jehovah Andriamanitra izany ka Jesosy Kristy no ahafahantsika manatanteraka izany rehetra izany dia mankasitraka antsika rehetra. Alleluia, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia, amen, amen. Alleluia. Soratsika an'Andriamanitra zany a misaotra ny anabavintsika Selina tao anatin'izany vavaka izany azy moa dia nasiany hira koa ny vavaka izay natao a ahito moa dia samy mijery izay mampetipety ny manisy haingo ny asan'Andriamanitra izay ataony ny ankizy a dia isaorana be dia be anabavy Selina fa tena mahafinaritra sady mampimamy mivavaka no ihany koa misy aim-panahy tsara mitondra anay ao anatin'izany hoe fidirana ao anatin'ny vavaka fiambelona izay ho ataontsika izany ka dia mankasitraka dia misaotra anareo koa mankasitraka azy tanatin'izany vavaka mamy izany. Tahi tompo a eme manambotso kadaka malala sesena razana Monika Preta Marie vitako tokoa raha anabavy Linda anabavy izy koa mbola tsy narabeko teo a Erikaraka Maoly Akasia Ratsara tahiny tompo a dia mankasitraka antsika rehetrarehetra tahiny tompo arytsika tsirairay avy eny ary zay neo raha fandaloantsika eno hira dia anatin'ny tirytytsika aka baiboly a aka toerana ihany koa dia eno a hira eno tenin'Andriamanitra koa dia manasanao ary eno an'tirity a mbola sy nataontsika tetika am'tirity fa hira fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ihany koa dia menofinahitra ary a isika rehetra ndao azy.
Alleloia. Amen. Otahin'Andriamanitra re tsika rehetraretra tena tsara iny iriny. Mahafinaritra iny iriny mandrakizay. Alleloia. Tenaandriamanitra ne isika tsirairay avy. Hiditra amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika. Raha misy mbola tsy narabaiko fotsiny teo Vero Rasoa, Sandola Nirina, de Koda Leonia, de Tongasoanareo. Alleloia. Lantony Nirina ihany koa mbola tsy narabaiko. Ando Andria efa narabaiko. Mahafinaritra fijorona vavolombelona maly anapavy Ando Andria. Avy fotoana mbola hijorona vavolombelona eto amin'ireny zavatra eny. Tsiramboara Miel entina mbavaka anao mba tafiditra Soamatsara. De Preta Marie efa narabaiko teo ihany koa. Tahiny tompo Berthe Sava, Vero Rasoa. Alleloia. Eny ary ndao tsika hiditra amin'ny ten'Andriamanitra. Ndao mpandrosotsika nanabavitsika Lovely Tina Aimé Lovely izy no hiditra hitondra ten'Andriamanitra eto androany de meno finaritra ary isika tsirairay avy. Rehefa aveo tsika miona satria hiverina eto mila belatra ny ten'Andriamanitra rehefa aveo. Tahiny tompo daholo ary tsika rehetrarehetra. Alleloia. Tahiny tompo ianao raha nabavy anao ny fitenenana. Tahiny tompo pastera de tahiny tompo ihany koa tsika mpiaindro izay efa mpanaraka hatrany izao fandaharana vavaka fiambenana izao. De voninahitra moa an'Andriamanitra rery ihany ary fifaliana ao anatrany ry havana no entiko izarako indray amin'ny tenin'Andriamanitra izay nampitondrano amin'izao alina izao. De izany teny izany de hitantsika ao amin'ny Matio 5:7-11 Matio 5:7-11 izay mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy manao hoe ianareo ny fanasy ny tany fa raha ny fanasina ny tonga matsatso inona indray no asira azy tsy misy hery ny anaovana na inona intsony izy fa ariana ny ivelany ka ho hitsahan'ny olona. Ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao tsy azo afenina izay tanàna miorina eo an-tapon'ny tendrombohitra ary koa tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy eo ambanin'ny vata famarana fa apetrany eo amin'ny fanaovan'ny jiro dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano izany. Aoka ho zava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba ahitany ny asa soa ataonareo ka akalazany rainareo izay any an-danitra. Alleluia. Amen. Araka izany tenin'Andriamanitra izay norenesintsika teo izay moa ry havana malala dia misy zavatra lehibe izay antenahin'Andriamanitra ataontsika. Misy zavatra izay andrasan'Andriamanitra amintsika tsirairay avy rehetra indrindra isika kristianina ry havana malala amin'ny fanompoantsika an'Andriamanitra. Dia misy ihany koa toe-po, misy toe-panahy izay ilain'Andriamanitra hananantsika, ilainy hiaretantsika amin'ny mahiraka Andriamanitra antsika. Dia ity ten'Andriamanitra ity moa ry havana malala araka ny lohateny ery ambony amin'io baiboly io dia toriteny ity, toriteny nataon'i Jesosy Kristy tena tendrombohitra tamin'ny mpianany. Ny mpianany izay efa fantatsika fa mpanara-dian'i Jesosy Kristy isan'andro izay miara-manao ny asany amin'Andriamanitra ry havana malala. Dia eto indrindra ry havana malala no akatsika kristianina lesona ary entiko hampaherezana antsika tsirairay avy isika izay mbola manohy manao an'izany asan'Andriamanitra izany izay manao tahaka ny nataon'ny mpianatra Jesosy Kristy. Dia izao ry havana, tsaroa fa isika rehefa miaraka amin'Andriamanitra, rehefa hoe mino isika matoky an'Andriamanitra dia tsy mba mandeha irery izany tsika ry havana malala manana an'Andriamanitra. Dia tsarovy ihany koa ry havana fa tsy mba mamela antsika io Andriamanitra io na dia somary hoe sarotsarotra aza ny lalana alehantsika amin'ny fanalantsika dian'Andriamanitra ry havana, indrindra amin'ny fanaovantsika ny asany. Dia izany fananantsika an'Andriamanitra miahtsika isan'andro izany ry havana malala dia tokony hisorantsika an'Andriamanitra izany tokony ahatsiarovantsika hoe mahatsiaro sabatra tsika manana an'Andriamanitra, mampianatra antsika, manoro izay ho ambarantsika rehefa manao ny asantsika. Dia izao ry havana ozy ilay tenin'Andriamanitra izay mivakintsika teo hoe isika ozy izy ny fanasy ny tany, isika ny fahazavan'izao tontolo izao. Izany hoe raha isika izay tanàn'Andriamanitra, antenain'Andriamanitra ampiposaka ny fahazavany filazantsara amin'ny voninahitry io Jesosy Kristy io ry havana malala no ketraka, no tsy manao izay ampandrosoantsika ny asa fitoriana ry havana malala dia tonga matsatso izany araka ny tenin'Andriamanitra teo. Izany matsatso izany tsy mandaitra, tsy manan-keritsony ny asany ry havana satria tsisy fahasahiana eo amintsika, tsisy fijoroana eo amintsika.
dia ahoana moa ry havana no atafita ny afatr'Andriamanitra izay tiany ampitaitsika amin'ny manodidina antsika raha toa ka mihembotra tsika, raha toa ka somary menatra tsika amin'ny fanaovana an'izany asan'Andriamanitra izany. Tsy sitrak'Andriamanitra izany ry havana malala. Isika dia manana ny tenin'Andriamanitra, dia raha mitazona izany tenin'Andriamanitra izany tsika ry havana malala hoe ho antsika samy rery tsy mizara an'izany, dia tsy ho tafita velively ry havana malala ny afatra, satria namany hoe mitelikafatra ihany tsika amin'izany ry havana malala. Dia nefa isika dia oharin'Andriamanitra tsika ry havana malala amin'ny hoe tahaka ny miorina tanàna miorina tampon-tendrombohitra ry havana malala. Dia izao ry havana, fantatsika tsara zany hoe miorina tampon-tendrombohitra zany mora hita zany, mora tazana zany na dia hoe alavitra azy, ary tsy takona fenina satria amin'ny toerana ambony. Dia tokony tahaka an'izany koa tsika ry havana malala, isika mpanompon'Andriamanitra. Dia izao betsaka nefa tsika kristianina ry havana no tsy samy mijoro manambara ny tenin'Andriamanitra sy ny fahamarinany, satria nahoana moa? Satria be da be ny antony ry havana izay arahantsika malala, antony izay tokony hoe tsy nataontsika ampiamorana amin'izany fanaovana ny asan'Andriamanitra izany, fa tokony hoe tokony ampiorina bebe kokoa ny finoantsika an'Andriamanitra sy ny amin'ny fijoroantsika ry havana malala. Dia anisan'izany olana zany mampihemotra antsika izany moa ry havana malala ny olana maromaro izay sedratsika eo amin'ny fiainantsika amin'ny lafiny maro samihafa. Eo ihany koa ny fanesoana ohatra ny fitenenan-dratsy atsika eo anivon'ny mpiarabelona, ny fanaratsiana sy ny fanenjehana noho ny fahamarinana izay torintsika na noho ny fiovan'ny fomba fitondran-tena atsika, dia anisan'ny daholo izany ry havana malala, anisan'ny antony iray izay mahatonga atsika tsy hijoro ry havana malala. Dia inona no miseho? Lasa ory malahelo ny fontsika amin'ny maha olombelona nanofa atsika, dia marefo ilay finoantsika ry havana malala. Dia miseho amin'izay ilay fahamenarana, miseho amin'izay ilay fiamorana amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Marina hoe ry havana malala, io fontsika io mora malahelo, nefa tadidio fa tsy mahafaty antoka atsika ry havana malala ny milanja an'io azo fijalian'i Jesosy Kristy io. Tsy mahafaty antoka atsika ry havana malala ny manara-dian'i Jesosy, satria tsy ampitondra izay tsy zakantsika izany Andriamanitra ry havana, ary isika dia zanak'Andriamanitra, tiany isika ary mihay ny ondrony mandrakariva Andriamanitra ry havana malala, raha tena hoe inoantsika izany. Betsaka isika mitaraina hoe ahilikiliky ny mpiara-monina, ahilikiliky ny olona, satria lasa hoe tsy manao fomba fanao taloha mahazatra miaraka amin'ilay olona ny rahantsika taloha tsony ohatra, dia lasa manalavitra anao ny olona izay akaiky anao. Dia izao ny havana, nefa ianao mivangen'Andriamanitra manokana ianao, dia miezaka mitandrina fahamarinana ianao, miezaka mitandrina fahamasinana sy ny didin'Andriamanitra ianao. Dia zao ry havana dia tena anisany efa niaina n'izany hoe fanilikilian'ny olona izany, ary anisany tena nalahelo tamin'izany nalahelo na isan'ny nalahelo, fa efa tsy zany tsony moa za zao, satria zao ry havana malala, nisy fotoana za tena tamin'ny jale nalahelo dia tena mivavaka za, dia tena nanontany tena mihitsy Jesosy fa maninona ho azy zany mahatsapa tena hoe efa mifanahy masinao zao mihitsy ny asa nikasika tamiko nanovana, nefa toa ohatrany nanao fahotana mahafaty zava-dratsy zany za eo mason'ny olona, dia lasa toa tsy fantatry ny olona, lasa toa ahilikiliky ny olona, lasa toa tsy za tsony le olona nahafalifaly ny olona taloha, nefa za olona tsy niova fa manao ny asanao. Dia izao ry havana malala, niezaka namantatra bebe kokoa an'Andriamanitra hatrany za ry havana malala, satria fantatro fa mivangen'Andriamanitra za, fantatro fa nikasihan'Andriamanitra za, dia niezaka za nanana fifandraisana tsy tapaka tamin'Andriamanitra, niezaka za niala tamin'ny fanao ratsy izay fantatro fa tsy mahasoa nataoko taloha ry havan'Andriamanitra, izay fantatro hoe manalavitra na amin'Andriamanitra. Dia hoy za ry havana malala hoe raha izay rehetra vitako taloha izay no iainako amin'izao na hoe ampitahaiko, dia aleoko misafidiny amin'izao iainako ankehitriny izao ry havana malala. Dia raha ny safiditsika amin'izao no anlian'ny olona atsika ry havana malala,
dia tsy tokony ataontsika ampihevitra atsika izany. Tokony voamay raha mampitsoro atsika izany ry havana malala. Anisan'ny antony iray izay tena hoe nataoko hierina hanosika anatrano mihitsy aza amin'ny fanompona an'Andriamanitra ry havana malala, izany zavatra niainako izany amin'ny fanaovana io asan'Andriamanitra io ry havana malala. Dia izao ry havana, Andriamanitra tsy mba manilikiliky izany Andriamanitra ry havana malala. Na oviana na mora na misarotra Andriamanitra eo foana. Ny olona ry havana malala ny mora mandao. Jesosy tsy mba mahafoy anao izany ary tsy manilika anao izany Jesosy Kristy. Izy irery ihany no mahalala ny ao am-ponao, izy irery ihany no mahalala ny fitondran-tenanao, izy irery ihany no mahalala ny fiovanao ry havana malala, dia izy irery ihany koa no mahalala izay hatsaranao ry havana malala. Dia izao ry havana, raha mangetaentan'Andriamanitra ianao raha maniry ianao ny hanao ny asa amin'ny mandrakariva, dia aza ny olombelona ry havana malala no ataonao sakana tsy rosoanao aza izao karazan'olona sy ny feo renao na ny fihetsika izay miseho etsero izao ry havana malala no tsy hijoroanao amin'ny fanaovanao ny asan'Andriamanitra. Dia indrindrandrindra koa atsika izay mpitori-teny, raha tsapantsika fa Jesosy no naniraka atsika ry havana malala no ny asany, raha tsapantsika fa izy mihitsy no nifidy atsika, dia aza velao matimaty tsony ry havana malala ny ara-pananao ataovy mirehitra mandrakariva izany, dia aza velao faty. Dia naiza toerana misy anao ry havana malala anapartanao an'izany asan'Andriamanitra izany, dia aza mitsahatra mahamafy anao ry havana. Dia fatary foana fa afaka ataonao fanontaniana mipetraka aminao mihitsy raha hoe iza moa no antony no hijoroanao tahaka an'izao, dia inona ny tanjonao amin'ny asa izay fitoriana ataonao ry havana malala, dia ho azo mivaliny ianao ry havana, dia tsy hiroso foana ianao ary tsy hiemotra ianao amin'izany fanaovana ny asan'Andriamanitra izany. Marina eo am-panatanterahana ny asitsika tsy maintsy hoe betsaka ny ady lalovana, tsy maintsy mandray teny fanaratsiantsika, manindrona fo, fihetsika mampalahelo eo amin'ny manodidina atsika. Mety hoe zanatsika manao fihetsika zaka, mety hoe mivaditsika, mety ny namatsika, mety ny havatsika, mety ny olo-tiatsika koa azy. Dia izao ry havana tsaroa fa betsaka ny havana ny olona mahalala an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao, hoe betsaka ny olona mahalala ny tenin'Andriamanitra, betsaka ny efa mandreny antsoantson'Andriamanitra sy mivangin'Andriamanitra ry havana malala, fa vitsy no mamaly an'izany antso izany, dia vitsy koa no manao ny asany. Fa ianao ry havana, ianao natsapa fa mivangin'Andriamanitra ianao, dia tohizo ny asan'Andriamanitra ry havana. Ny vanginy manokana dia aoka ny fahazavan'Andriamanitra no hita taratra eny aminao sanandro ry havana malala, dia ampiseho izany aza fenina fatao vita taratra mibe sy ny maro ry havana. Mijoroa ianao, manao dia mijoroa hoe Jesosy Kristy no namonjy ianao sy nanovanao tahaka an'izao ry havana malala. Misy Andriamanitra ry havana tianao dia matoa ianao voatosiky ny anao ny asan'Andriamanitra, miroso anao ny asan'Andriamanitra, dia noho ny fitiavanao an'Andriamanitra izany ry havana malala, noho ny fifandraisana atao amin'Andriamanitra izay nitombo no ny etaetanao an'Andriamanitra izay nitombo, izay mahatonga anao manao ny asan'Andriamanitra. Dia aza menatra ianao ry havana, mijoro foana ianao ry havana malala. Ozy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Romanina 5:5-7 any hoe iza no asaraka atsika amin'ny fitiavan'i Kristy, fahoriana ve ozy izy, sa fahantrana, sa fanenjehana, sa mosary, sa fahatanjahana, sa loza, sa sabatra. Dia any amin'ny 5:7 manao hoe kanefa ozy izy amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresika amin'ny alalan'ilay tiatsika. Aleloia ry havana malala, maharetitsika hatramin'ny farany ry havana malala amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra io. Lehibe ny valim-pitiatsika amin'Andriamanitra any an-danitra any ozy izy, ary Jesosy efa niteny fa sambatra ozy izy ny malahelo am-panahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra, sambatra koa ozy izy ny enjehana noho ny fahamarinana fa azy ihany koa ny fanjakan'ny lanitra. Dia sambatra koa isika ozy izy raha aratsian'ny olona sy enjehany ary tenenany ratsy noho ny aminy,
de inoko ry havana malala fa mampahery anao zany teny zany de inoko fa hijoro mandrakariva anao ry havana malala amin'ny asa fanomponao an'Andriamanitra ho ataonao hita taratra eny amin'ny misy anao eny amin'ny manodidina anao amin'izay alehanao rehetra ny ampisehoanao Andriamanitra tsara n'Andriamanitra ry havana malala de izy mandrakariva no asandratrao izy mandrakariva no derainao izy mandrakariva no omenao voninahitra fa tsy ny mahanao ianao no ho asandratrao de mila manetry tena mandrakarivintsika. Alleluia. Isaorantsika an'Andriamanitra izany ten'Andriamanitra izany izay nentiny anabavintsika Lovely ary isaoranazy be dia be satria de tena hoe nahakasika antsika teto tokoa izany ten'Andriamanitra izay nentiny izany ary mino fa nanaitra antsika ihany koa tamin'ny toromasontsika ka de mankasitraka anao ranabavy Lovely tao anatin'izay toriteny nentinao izay. Alleluia. Resaka momba ny sirytsika androany. Alleluia. Ny atao hoe sira mantsy de ny fanasan'ny tany. Alleluia. Sady rabanareo ihany aloha Monisy Razafy Malala, Lili Dinarjona, Olgaran'Olosoa, Jotina Tafitasoa, Fintsoa, Tsiry Amboaramiel efa tafiditra amin'izay izy Geneviève Ralay mihoatra, Elisa Tsiala, tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra, tonga soa, Falrery Tova, tonga soa. Alleluia. Ndao ary tsika hiditra amin'ny ten'Andriamanitra, isaorantsika azy zany. Matio 5:17 amin'ny anaran'i Jesosy. Ianareo ny fanasin'ny tany ary fa raha ny fanasina no tonga matsatso inona indray no asira azy, tsy misy heriny anaovana ninninona intsony izy fa ny any ivelany ka ho itsahan'ny olona. Ianareo ny fahazavana zao tontolo zao, tsy azo afenina amin'ny tanàna miorina, tsy azo afenina izay tanàna miorina ny atapitendrombohitra ary koa tsy misy olona mandrehatra jiro ka mipetraka azy eo ambanin'ny vata famarana fa apetrany eo amin'ny fanaovan-jiro ka de mazava amin'izay rehetra ao an-trano zany. Aoka zavy mason'ny olona nareo, toy izany koa ny fahazavanareo mba ahitanareo ny asa soa ataonareo karakara-zanandrenareo zay any an-danitra. Alleluia. Amen. Sira, ianareo fanasantany ny atao hoe fanasina de sira ary tsika samy manana sira ao atokantrano de mazava ho azy fa raha samy manana sira tsika ao atokantrano de ampiasaitsika iny. Ny zavatra efa tsisy sira de tsisy tsirony, tsy mivoaka ny tsirony raha vao tsisy sira. Nanadino sira zay taloha anao sokoty de adino no nitondra sira teny an-tanàn-dehibe de rehefa tsy misy anao de tsisy manome anao de anatra ho anao any sisa. Andramiko hoe tsaramaso io tsisy sira fa ninona tsaramaso tsisy sira zay tamin'izao tena mahatsatomen'ny mamimamy avavy iny saika tsy nitiavana tsaramaso tsony satria tsy nisy sira. Ka ny zavatra zany rehefa tsy misy sira de azagagy andreo fa tena olona hoe tsy nasiany sira mihitsy fa de tena tsy misy tsiro ny zavatra rehefa tsy misy sira. Fatao amin'ny sakafo ny sira ary ihany koa ny sira moa de tamin'ny atao amin'ny jiosy de atao amin'ny ranomasina maty no fangalana ny sira ho antsika izay tsy marary. Atao amin'ny ranomasina maty no nangalana ny sira de azo ny sira de be ny ampiasana anazy de atao eny amin'ny sakafo indrindrindrindra. Ny jiosy zao manana fahazarana ohatry zao, rehefa marary ny nifiny de goka reny zany de lanin'ny olitra de asiana sira anatin'ny nify kely. Mba manandrama ianareo izay marary nify zany fa tsy mety mba mandaitra any, asiana sira de mamay vakeny de afaka le marary. De ny sira ihany koa rehefa fanatitra ny jiosy dia aterina miaraka amin'ny sira. Ohatra fotsiny zao resakanao sira mantsy anao zay zava-dehibe ity resaka sira ity ary resahantsika androany. Ao amin'le Levitikosy ngetsika hijery Levitikosy 2:2-7 de zao ny ten'Andriamanitra manao hoe ary samy asio sira ny fanatitra hoaninao rehetra
ary ny sira ny faneken'andriamanitra ao dia aza tsahatra amin'ny fanatitra ho aninao fa manatera sira amin'ny fanatitra ao rehetra na ny fanatitra ao asiana sira na andriamanitra koa nateranao fanatitra dia asiana sira. Halleloia, amena. Zao zany ravana Jesosy eto miteny hoe ianareo ny fanasin'ny tany, izany hoe ianareo ny siran'ny tany. Isika rehefa hanao fanatitra ho an'Andriamanitra dia asivony amintsika manontolo satria tsika ny sira. Halleloia, ny aminao manontolo atero ninninona ataonao an'Andriamanitra, fanatitra ho ataonao Andriamanitra dia asivony aminao manontolo fa sitrak'Andriamanitra ny anisy sira, anisiana sira ny fanatitra izay aterina aminy. Ianao ny sira, isika ny sira. Hoy Jesosy ianareo ny fanasin'ny tany, tsika reto no sira. Ary ty zao tontolo zao ty raha tsy misy ny mpianatra Jesosy dia tsisy tsirony eto. Tena teneko anao zany fa tsisy fiainana teto raha tsy misy kristianina eto amin'ity zao tontolo zao ty. Fa ny fisitsika kristianina eny amin'ny toerana maro isan-karazany eny mbola mahatonga firindrana eto amin'ny fiarahamonina. Fa tsisy fiainana vanina teto raha tsy misy ny kristianina izay mitondra fitoniana, mitondra fifandeferana, mitondra fifankatiavana eto amin'izao tontolo zao ty. Iza dia ianao fanasin'ny tany. Halleloia, hoy Jesosy hoe averiko indray ianareo ny fanasin'ny tany. Ilainy ianao, ilainy za tsy nasinsira mihitsy ahako, tsy ndrara iny ary rehefa tsy asiana sira ianao dia tsy misy tsirony. Fa na Andriamanitra aza ianao io mila asiana sira fanasina. Ny fanatitra ataonao asio sira, asio ny aminao manontolo, ataovy tahaka ny Abela izay nataony tao daholo na ny fitiavany, ny firaharahidy, ny anazy rehetrarehetra nataony tao amin'ny fanatitra io, nasiana sira. Ny zaza rehefa dia zao koa naso jereko hoe ianareo fanasin'ny tany fa raha ny fanasina no tonga matsatso inona indray no ahasira azy. Raha sira matsatso dia tsy misy ilana anazy. Ary rehefa tsy misy ilana azy ny sira, zao koa misy zatra ilana sira anakay. Ny sira zany rehefa tsara dia atao inona? Atao amin'ny laoka, atao amin'ny sakafo, atao amin'ny mofo. Fa ny sira rehefa ratsy rehefa tsisy tsirony dia ariana amin'ny tany satria maninona? Atao lasa zezika. Zay tian'io tena tenen'io ny tany koa rehefa tiana amokatra dia asiany jiosy sira, rarahana sira ny tany. Dia le sira raha atao amin'ny tany zezika iny le sira tsy dia tena tsara tsiro. Fa Jesosy dia miteny hoe raha tsy misy heriny anaovana azy sika dia ariana ny ivelany ka ho itsahan'ny olo iny le tenenao teo atao zezika. Satria ny tany moa rehefa ho ambolena dia tsakitsahana osiosena fa asiana sira manata raha tsy azonao zany dia misy ao amin'ny Matio ao amin'ny Luka 7:20 misy an'izay teny zay koa. Luka 7:20 andiny fa dia zao ko tsara ny sira fa raha sira aza ny tonga matsatso inona tsony na sira azy tsy mahasoa ny tany na ny zezika izy fa arian'ny olona atao lasa zezika, atao solona zezika ny sira. Ry havana ianao io tokony atao amin'ny sakafo, tokony hitondra tsiro. Halleloia, tokony hitondra tsiro amin'ny toerana izay misy anao.
sakafo ray vilany tsy misy sira mety atao zay avokisana fotsiny iny tsisy tsiro fa atao zay avokisana fotsiny fa vao misy sira iny hoaninao milamina tsara mihitsy. Nareo mianakavy raha hitranao ianao io mivavaka io a hoy zany hoe vadiko tsy mivavaka ny zanako maniratsirapivana za misy manenjika fa misaoran'Andriamanitra ianao fa ianao ny sira ao amin'ny trano tsy ringa nareo mianakavy no ianao io. Halleloia. Aza mbakivo zany hoe zaharery no mivavaka zaranao ary misy anao mivavaka fa ny ataonao de mitoera ho sira misy tsirony foana ianao fanasiny tany ianao nge olona tsara tsika reto nge olona mahafinaritra toerana misy atsika tanàna misy atsika tena koa nefa ny tanàna misy antsika io tanàna misy anay io milamina be io satria zay eto. Halleloia. Misy fanamasina nge manodidina anay eo ary eto aminay eto de ny olona tsy maintsy ahita zava-mahafinaritra eto aminay. Misy tantatarika foana misy trano mipetrahana eto aty akaiky mety aty taloha de izy io trano mitovy trano anakefatra mitovy zay no manodidina eo efatra mitovy ny trano to de mitovy tsisy hafa fa ny zavatra miseho amin'ilay trano samy hafa. Ny trano mitovy a fa ny fiainana samy hafa. Tao amin'ny fiainana anankiray a amin'ny trano anankiray a ohatrany tsisy olona mihitsy ao amin'izareo le raha matoa miasa amin'ny alina de ny zanany vavy anankiroa ny ao de tonga indray raha matoa ny atoandro a de matory ao an-trano a ny zanany vavy mianatra de ohatrany hoe mandritra ny tontolo andro tsy misy olona misy mangina tena mangina. Ny ao amin'ny anankiray indray tena ady tsy misy ohatr' zany isan'andro vady miady be tena miady foana izy mivady misy zany ny zanany mitsoaka makao aminay na manjanako zany mitsoaka miazakazaka makao aminay miady izy mivady ary vao izy mivady miady de le zazakely no vonoiny anankiray amin'izareo de fiainana tena tsy mahateo de mahafankaty indray zareo de meno raha teo mafy be voaina ataony tomobila de meno raha teo mafy be de setroka mijilofotra na sigarana inona tena fiainana hafa. Ny ao amin'ny anankiray moa tsy nisy mipetraka fa ny atao aminay ira fiderana foana fifaliana foana vady mifankaty ankizy malala fomba tsara. Alleloia. Misy sira fanasiny tany teo amin'ny tanàna io zany neka tanàna tsisy ny lanazy fa misy fiarahamonina mahafinaritra amin'ireo ray amin'ireo trano ny anay zany. Alleloia. Reharehanay mihitsy zany hitanany io a matetika rehefa misy tondra-drano ka misy rano mandalo ambadika ao de tsy indraindray mety indray mandeha isa-taona na mety hoe indray mandeha isa-k'ondro taona de miakatra le rano ao efa nafarana mihitsy hoe possible miakatra ny rano eto a de le trano anankiray ry amin'ny farany sisiny a tonga de efa miala foana ny tompon'ny olona mipetraka ao satria dibo-drano de indraindray raha tena mihoatra de tonga eto amin'le misy an'ny anay fa hatramin'ny mipetrahanay tao tsy nisy rano niakatra naharay ary tsy nisy nandritran'le olona teo ary tsy niakarany rano avy ny orana fa tsy niakatra ny rano. Halleloia. Sambatry le olona mipetraka teo zay. Halleloia. Misy mifanatrehan'Andriamanitra teo maharay tsy ariva tao tam'izany tsika nanao vavaka maraina vavaka atoandro vavaka alina vavaka fiderana sabata zany. Amen. Ianareo mifanasiny tany ianao io a ilaina ianao eritretinao ravina fa hony ten'Andriamanitra tsy zany tsy resaka an'le atao zezika ntsony a tsy misy amintsika eto zany sira atao zezika zany hoe tsisy tsirony de lefa hitsakitsahana amin'ny tany tsy tsika zany. Hoy ten'Andriamanitra ianareo fahazavana zao tontolo zao tsy azo afenina ny tanàna miorina tapitendrombohitra ary koa tsy misy olona mandrehatra jiro ka mametraka azy eo ambanin'ny vata-pamarana fa apetrany amin'ny fanaovan-jiro zany ka de mazava amin'izay rehetra ao an-trano izany. Aoka zavy masony olona nareo toy izany koa ny fahazavanareo mba hahitany ny asa soa ataonareo kahakara zany indray nareo zay any an-danitra. Amen.
raha isy fotsiny hoe ty zao tontolo zao ty a maizina be mihitsy de ianao ny fahazavana. Misy fotoana ianao mandeha ny andalana eny ianao inge ravany misy olona kivy miona aminao vao miresaka aminao le olona de mahery maizina ny ainan'le olona fa miona aminao le olona de mahery ane fahazavana fanazavana zao tontolo zao ny sira koa tamin'ny andron'ny jiosy taloha de zao manajanona raha ny hena ny jiosy mantsy tsy mihinana raha zany mahatonga tsika tsy mihinana reny le boudin reny raha keny reny tsy mihinana reny tsika na rahan'omby io na rahanosy io na rahana ondry io de ny jiosy ihany tsy mihinana raha ihany koa de fantatrao ny fanaovandreo rehefa mamono omby zany mamono biby zareo de le hena iny to de finosiny to de asiny sira de to de maina to de mijanona ny raha ny jiosy a rehefa miady de mitondra sira eny ambalahany eny ka raha tratran'ny fery zareo ka tsy mahita balsame totoina apetaka amin'iny de ny sira ny atao eo amin'ny fery de mijanona ny raha ina zara tiana tenena am'izany ianao io a manajanona rahatrapoan'olona ianao misy olona ny tena mandeha rano fony misy olona ny tratrana ratrapo misy olona ny ravana tena maratra ny fony eny am'izao tontolo zao fa ianao io ilainy ianao ary za mihitsy faorina titoloteny ty isy olona ndray eto a eona amina olona maratra ny fony eona amina olona mararariny aminatiny any de mifanena aminao de petapetahanao halleloia mpampikasokasoka aminao miresaresaka aminao ampaherezinao halleloia mijanona ny ratra mijanona ny fery ianao io sady balsame ianao ny sira rehavana malala ary tena ilainy ianao halleloia to de mijanona ny raha voasinasiny teko na mbola mandaitro a reny siratsika refa andramy ihany aloha jesosy rehefa manao fanoharana de ny sira aminazy a endrika ferovana fanadiovana de fahamasinana halleloia de hoariny jesosy tsika ianareo fanasiny tany asarotiny jesosy ny tena farany fanasina ny tonga matsatso ametrahany jesosy adidi mafesatra angezapetsika reto fa tsy mila tonga matsatso tsika fa raha vo tonga matsatso ianao de lasa tsy misy ilananao de lasa zezika ianao de lasa hitsakitsahan'ny olona fotsiny ianao nefa inona tokony ilananao ianao mihitsy ny tena tsiro no inge tsiro azo mize tsiry amboaramielona fa azotsika tso izy manomboka ndray tsiro amboaramielona halleloia vo misy anao ny zavatra to de misy tsiro halleloia eo mba mahafinaritra anao hoe revan'zany hoe rehefa ianao ny tonga eo de misy fifaliana eo amin'ny toerana io fa soraka an'andriamanitra ty zavatra ty soraka an'andriamanitra satria fanta fa andriamanitra nametraka an'izany za rehefa natramin'izay mahafinaritra ny olona ny fanatrehako zany hoe ny kompaniako za tena tenako anao a taloha za misy namako mampina mahafantatra an'izany misy namako taloha ohatra hoe misy adi-tsaina tena tenako anao ty sy freriako fa misy zavatra rehefa napetraka andriamanitra taty amiko de misy namako taloha ohatra hoe rehefa somary iny readreraky ny asa ohatra zany de misy de atsondra aviro eto vetivety misy rovavy zay namako efa tsy haiko mety mba mahita an'izao fantatra misy rovavy namako zay de miantso de miona izy roa samy avana zany de miona eo analakely andao atsondrady de miantso anahy de tonga eo za de maninona de voaty de falifaly betra de miresaka de mitantara za mamapime de vitsy je avy mamonjy namako de zay namako teteziko a misy fotoana marary andeha vocal zay de zay rehefa ohatra taloha be de be ny namako rehefa ohatra misy programme atao andeha excursion na andeha vocal de raha voatsy eo ahako de ohatra ny rava zany le programme
de misy fotoana marary tratra nytazoko mihitsy de zay vocal zay mo vocal koa de efa nteha tam'zareo tam'izany mbola tsy nisy telefona fa big box izy rehefa nampiasa big box taloha le big box de enona amin'ny taxifone fa publiphone tam'izany manana zareo de efa metrahana message za marary ary zalahy fa tsy afaka manao tsy afaka mivoaka big box ohatr'izay de enony zareo any ay samy manana télécarte mba mitenenao izy nampiasa big box teto taloha le zavatra kely iny de tonga de efa amin'iny ianao no de zao ino izy ianao efa hoe za tsy afaka nefa big box zany de tonga ry zareo mbola misy mandodona any amin'ny alina misy namanao mitady anao de ny alavany namako de ino avy nety nozy ianao tondra amin'ny fervex de vitamine C de tsy haiko na de misy fanafody mampatanjaka zay netiny avy andao andeha voaka fa zao tsy mahazo manoreraka lahy ianao tsy mahazo tsy mitondra tomobile fa zay mitondra tomobile fa anao mipetraka fotsiny fa tiany fanafody de andao mekanjo de manova mafana tsara de nome netina de nandeha any nomena kevamba mitondra fa ny vory efa la samy nisy niaingy avy lavitra namako de tondra fanafody de aniny za efa marary fa nomena fanafody de kenakenana tsy mitondra tomobile de amin'io misorytoka ihany koa ny ariva de ty fa mambono microbe ty de servena tsara ohatr'rere alina kely reny satria maninona satria mafinaritra miaraka aminao ianao raha kristianina mihoatra no izany ianao rehefa nandray an' jesosy tokony afinaritra be mihitsy miaraka aminao io tsy mahate hisaraka satria maninona ianao tena ilaina ianao tena sira ianao tena voatonga eo anao de ianao mangata ianao an'izany hoe misy olona kivy sy ketraka fa miona aminao misy tsirony amin'ndray fiainana avy miresaka aminao mety firesahanao 10 minitra izy 10 minitra 10 minitra toroteny ijorova volomeny lampomezo tsy maninona ry ambana tsy tsirony fiainana tokatrano maizina be zany tsisy mifankaty saiko raha mijereto misy anabavy vady zay taloha ao anatin'ny fiangonana misy anay rehefa larobia de zay mivady nao fiangonana misy mpivady niditra tao am-piangonana ao tena tsy mino atyteneko ty nareo longolongo be misy le raha mato mety mbola mahitatsika eto ry zareo am'izao fotoana zao be mihitsy de mipetraka ery amin'ila rera am'zay de lalina ka tsy fantatra hoe miaraka ry zareo fa nisy olona rova vao hitako de lelako mipetraka za mitarika fotoa mampionona za mitoroteny vita am'izay ny toroteny de natson'le mpivady azafady ray aman-dreny fiatsona izy efa zoko azafady ray aman-dreny ahoana avy misy loanao ty fa zay mivady reto zany sendra mandalo eto de mahita mpanompo mahita fiangonana de mila mpanompon'andriamanitra zay hitsodrano alay fa alao vitatra eo hisaraka zao za de mpanompon'andriamanitra olo ny ampisaraka anazy de veko fa olona manany any tena milongo tena maty alao fitaina misy alao fitaina alao hoe masonina olona anona ny fitaina de hisaraka tena hisaraka ny tanjona de ahoana ro zany variana tam'izany tena tsy tian'le vehivavy maizina misy le ranga tena efa izy saraka leo an'io zao tsy maizany zao veray aman-dreny zavatona za tsy mila nitsondra kalma fotsiny loha ninona rehefa rano izy ianao nresaka teo hoe niresaka ela miresaka amin'ny sira tsisy tsironontsony le fifankatiavana afa nisy sira teo alleloia ianao mifanasiny tany nefa rano izy ianao alleloia ohatra mariazy kely fandroa tao am-piangonana tam'izay mivoaka avy teo tsy tantaraiko rao fa zavatra tantara be zany lava be fa nefa rany fifampimemeny falifaly sy ny sisy netindrangahy mipoketra-ndramatoa sakambin-dramatoa ranga alleloia zay fa de niasan'ny vavaka tao am-piangonana mbola mpanompon'andry efa lasa mpanompon'andriamanitra izy am'izao fotoana izao arabaiko izy raha mahitana eto am'izao fotoana izao tsarony tsara zany tantara indray alarobi zany fiainana tsena mahatsatso fiakatiavana mahatsatso tena tsisy ninona tsony raha mba misy aretokantrano korotandrotany reny mba miresadresa aminay ihany hoe mba andao mba hiatevitra ihany efa ahoana izy ty fa hitokantrano io tokony afinaritra be mihitsy io halleloia asiana sira kely io halleloia amen ny zaza kely koa rehefa voateraka de hosorana sira halleloia
hosorana sira any amin'ny Ezekely misy zany teny zany isika maky tena vantra Ezekely toko fa Ezekely toko fa 12 rehefa misoramandry hoe nivadian'ny Jerosalema tamin'Andriamanitra zany de zao ny tenen'Andriamanitra Ezekely toko fa 14 14 faefatra ary ny amin'ny nateranao de tsy voatapaka koa nitadipoatranao tamin'ny andro nateranao ary tsy voapandro tamin'ny rano ianao ary tsy voahositra sira na voadidina lamanjaza kory ny zaza taloha ampandrona de ohatry ny asiana talika reny zany talika tsy haiko mbola mampiasa talika anareo rehefa teraka fa sira matao hosorana sira ny ankizy amainina mitondra fahasalamana ho azy mitondra fitombona ho azy ary miaro anazy izy mbola kely miaro amin'ny odiny tsy fantatro na amin'ny inona fa zao fotsiny fatao an'izay ny zaza rehefa teraka tamin'izany ny olona vao zaza ra-panahy ny olona vao teraka ra-panahy de zao tsara ianao alleloia mbola fonosiny ny mpanompon'Andriamanitra aloha ny olona rehefa vao manomboka mandroso ra-panahy izy vao miova fo de tsy tokony alavirina mpanompon'Andriamanitra tsy tokony alavirina zany mahatonga antsika eto hoe nareo eto za misalasala mihitsy nareo isika eto reo ankizy rehetrarehetra ato amin'ny groupe zay maharesy reto iteny ohatra aminao am'zany zao ry anabavy amako ry andony rinako ry todiko ry erikarak ry mama mivaltina ry marizo ry maoly ry eliana ry emelo avilitina leny toroteny teo bertsava erika mami reo rehetrarehetra reo akoatran'izay mbola tsy hitako any ambony any zay anarany tany ny teny hoe soa meva ry fleur reny olona hitanareo reto reny reo miarabanareo ry Jonathan ry tojo ry felana rakoto raha tsindra misy tsy voatoniko satria zay anarany hitako tany no mba ateneniko reo ankizy reo aza misalasala mihitsy nareo mila fampahirezana nareo sy ny sisa fampahirezana fa tsy mangatabola ohatran'le olona nanao demande d'ami atsika voaingana iny ndray de taheny tompo de eto tsy fizaraham-bola fa fizarana fampahirezana fa raha ohatra tonga de volany de tavinao de vitabe ny atoko politika litareo le an'ire manao anina fa itsika eto tsika rehetra tsy zay hoe mangatabola hoe tonga eto de hoe eto ambavaka de ameo vola am'izay avy eo tsisy vola mena atsika eto halleloia fa votahin'Andriamanitra Jesosy ny amin'ny anao an'izany fa katsao aloha fanjakany fotsiny halleloia de reo ankizy reo zany afaka fandray am'ireo nareo misy fotoana zay mety tsy tafaresaka aminareo na sahira nefa koa nareo aza mihafafa fa nareo koa mavonareo lasa ohatry lasa tataoto ohatry ny hafafa nareo miresaka aminay mivady zay nge tsy olona lavitra nareo hoe halleloia zay zao mihoana zay tsara maolo faritsy Geneviève sy Riana sy Riza fanakaiky tsara tsika tsisy fifafihafana fa dikany reo ankizy reo zany reo anarana antononiko reo ry Selinaka ry izy koa tsy voateniko teo reo amin'ny groupe zay maharesy izy mbola tsy voateniko teo Marizon reny ndraiky Rodine ry reny aza misalasala mihitsy nareo mihoana am'ireny ankizy reny dia ry Geneviève ry reo afaka mampahiranareo siry reny fanasiny reny nareo vao manomboka mandroso reo de tsara nareo mifampikasokasoka amina olona fara-panahy ampahiranareo iaro ny fanahinareo hitondra anareo anatrehan'i Jesosy isan'andro zay ny amin'iny ary ao ihany koa ny sira ihany koa mialohan'ny ialantsika am'izay resaka sira zay satria zava-dehibe tamiko mantsy nanazavanareo an'izay hoe fanasiny tany ianareo ianareo io tsy olon'olom-poana isika ity tsy olon'olom-poana isika rehefa nosoran'Andriamanitra Jesosy ny fidy atsika mba handeha sy hamoa ianao io tsy olon'olom-poana ho ahy ianao halleloia amen ilaina ianao tena ilaina ianao mifanjakan'Andriamanitra amen itretonao fa
any amin'ny anany amaranako azy amresaky momba le sira fotsiny aloha satria vadika eny amresaka avitsika rehefa fa satria tiako fantatrao androany a tiako fantatrao hoe ave za ty sira ave tena misy ave tena zany sira zany tena hoe zavatra tena ilainy alleloia efa teriko anao teo fa ny fanatitra fanatim-pihavanana ny fanekena atao amin'Andriamanitra de asiana sira tsika zay sika misy ten'Andriamanitra zay a tiako mena anareo androany raha ho tadidiko le izy a fa mino fa tadidiko a ao baiboly a misy hoe fanekena asian-tsira ny fanekena asian-tsira de fanekena matotra be mihitsy fanekena tsy azo ravana tsony zany fanekena tsy azo tapahana tsony any amin'ny boky nomery zao a toko fa numéro toko fa 20 andininy fa 7 ny fanaritra rehetra zay ilaina amin'ny zava-masina teraky ny zanak'Israely ately zanak'Israely ho an'i Jehova de fa nomeko anao sy ny zanakao lahy ary ny zanakao vavy ho anjara mandrakizay de fanekena mandrakizay asitsira eo anatrehan'i Jehova izay ho aminao sy ny taranakao koa. Halleluia. Ianao io a rehefa manaova ianao fanekena asian-tsira eo anatrehan'Andriamanitra zany hoe ianao mianina amin'ny tenanao eo anatrehan'Andriamanitra manao fanekena amin'Andriamanitra ary eo amin'Andriamanitra sy ianao misy zavatra tsy azo tapahana tsony zay ny fanekena asian-tsira zany hoe fanekena avy aminao fosaina sy ny fanahinao ny aminao manontolo manao fanekena misy matsy ny fanekena hoe imolotra fotsiny fa tsy any anatin'ny fo fa ny fanekena ataonao de atao fanekena asian-tsira fanekena asitsira alleloia atonga ny faneken'Andriamanitra aminao tsy ho azo tapahana tsony faneken'Andriamanitra tamin'ny Davida tsy voatapaka izaniza tsony mandrakizay tsara fantatsika fa rehefa ataony tetiarana ny mpanjaka vavy ao Angletera io a de misy zany hoe taranak'ery Davida tany aloha tany mbola io mipetraka amin'ny seza fiandrianana io satria Andriamanitra ny anina fa tsy ho diso seza fiandrianana ny taranany ka Davida nanao fanekena asitsira teo amin'Andriamanitra zany hoe fanekena ny amin'ny tenany mihitsy halleloia de fanekena tsy azo ho tapahana mandrakizay ianao io tsy azo afenina tsy mamenatra mifanohatra amin'izany ianao io tena ho ataon'i Jesosy tena ho ery ambony ery mihitsy ianao hoy ny ten'Andriamanitra tsy azo afenina zay tanàna miorina tapitendrombohitra ary zany mahatonga antsika tsy tokony menatra Jesosy tena ny teny raha menatra anareo a za ko menatra anareo enatrehandray satria tsika sy tiany Jesosy mihitsy ho menatra azy aza menatra anao miseho ery tapitendrombohitra tanànana orina tapitendrombohitra ianao amenina io rehefa riavana malala be de be misy ny olona menatra misy aminareo riavana na de hita eto fotsiny ary ny anaranareo de menatra nareo way fakatara manaraka le fandarana iny to secte ozy io misy olona be de be kefa tena zany le fandarana secte iny ve de tonga nareo de menatra secte ahoana ary zay ke mivavaka eto de mba fataro no ny dikany atao hoe secte zay nareo vao miteny an'izany fa zay aloha tsy secte nefa mora ohatra koa zay teneninareo Jesosy ary lazain'ny olona fa tsy zanak'Andriamanitra ary efa teo anatrehan'ny Pilato Jesosy nanino tsy ny lobavy izy
ka za manokana zany inona tenenanao de fantatro ny ataoko ary fantatro ny noko de tsy mampetsika ny volondohako zany io efa tsisy raha teo volomasoko raha teo mihetsika ihany fa tsy am'zany fa nareo misy menatra fa kainao mijeren'le fandarana senda mba tery zany mba nandalondalo fotsiny fa tsy indrako nijereko an'iny satria manina menatra ianao andaontsikery reto mba izavy ny identifiena misy ao tonga de ankizy zahako tonga de identifieo fa misy zahako loha aokaloha zao kaoko aloha fa tsy ory havana malala nefa nitanjon'andriamanitra aminao aniny tanjon'andriamanitra aminao enao mihitsy ny olony ry atapo tendrompohatra ho hitan'ny olona rehetra ianao zany te ho jiro te ho mpianatry jesosy ianao nefa ianao te hiafina any ambany be dia be noatra zany manompon'andriamanitra de any atsika le milamindamy reny ianao ny mpivavaka be sasasasa miteny azany anarery zany za tenena za mpivavaka be ijipako ny amason'olona rehetra eny mihitsy fa za kristianina tena tsy mamenatra azy zany aza manao razy zany jesosy tsika mamenatra ry avana malala za menatra zany ianao alleloia aza menatra zany ianao adindina sozela tsy menatra zany alleloia tsy menatra rodinina tsisy menatra eto ene zany zay menatra eto de zay ndreny lasa menatra anazy koa satria jesosy ohatr' zany mihitsy jesosy raha anao menatra an' jesosy fa tsy maninona anazy satria zay efa tsy menatra anazy ihany fa rehefa eo anatrehan'ny ray de ho menatra anao koa izy de ho sarotra be de be ny olona za kristianina fa mitondra baiboly azy za mamenatra azy andeha hivavaka izy fa nina amin'ny olo aizy nareo zany vakanareo andeha hivavaka andeha amonjy mariazy nefa ianao andeha hivavaka fa matahotra hoesoeson'ny olona sanaovan'ny olona any za ngeravana hatramozotsika miteny zao namako nge be de be taloha be de be ny namako ary tsy mana namana betsaka oatra anahy ianao nisan'ny namako ve be de be fa hatramin'ny vavahako tsisy tsony namako tsy de misy namako tsisy miresaka amiko zany tsony nareo ke tsisy no miresaka sy mikomente ny zavatra ataoko e fa raha namako hoe mpiara maditra tamiko taloha hatramin'izao oatra mbola meme anahy ngiapasy ozy ry zareo dadapasy de mezandry zareo etritino fa namako firy zany namako taloha amanjatony de reo meadaholy amitsika miteny zao fa za arakaraky ny mehezana na mipotrako fa za efa olom-baovao antsonareo pastera tsara fantatreo aloha zay fafalo fa za tsy pastera tsy mbola nisy nanositra ho pastera fa nareo ny antsona pastera eto de nareo zany mba de raha azoko ampanetretena mihitsy zany tsy olana mihitsy zany anaram-boninahitra zany alleloia fa karareo tsy mihinako so tsy haina tsao andreo zao fa nisy olona resaka tamiko tsy haiko zao izy zay hoe lasa izy ohatra tsy namaly mesaziko sahianao misio aza menatra alleloia ianao nge tsy azo afenina ary raha ianao ny afenina de matiantoka ny fanjakan'andriamanitra raha izy fotsiny hoe za zany zao afenina tsisy zao fandaranisanandro zao matiantoka ihany ny fanjakan'andriamanitra ohatra fa za manaiko ampiasain'andriamanitra de anao zany mba tanana iorina tapiteny voatra fa tsy mampanina zany raha andriamanitra ny tsy hanamfina anahy tsy fireariana amin'ny tenako zany alleloia ary tsy fanandratanteny zany fa jesosy mihitsy teny nareo tsy azo afenina ianao hoe tsy azo afenina ianao e alleloia tsy azo afenina ianao amen tsy restory fotsiny aloha ny maholy fa tsy menatra sotra berta alleloia za mihitsy fa lalahery tokoa fa tsika ngery havana ny olana nareo matahotra vavan'olona de mena maso olona fa le olo iny ve za zao tenako anao za zao tsisy olana namako zany satria tsy ny olona nanafaka nitrosako fa tsy sosy de meme anany olona ka ny olona afaka memeko nga izy nafahan jesosy tamin'ny trosa za ngeny nafahan jesosy tamin'ny trosa za ngeny no nyvonjeny de ny olona mbola mety tsy fantany zany tsy fantany zay famonjena tsy fantany tsisy ninona fantany zany fa ianao mahafantatra za mahafantatra de za zay meme anahy de itsikiko zany zany ato anaty ioloako hitanao ava mafimafy anina any io meny andrina tahaka ny diamondra alleloia de tsy maninona mihitsy fa nareo misy aminareo vo zavatra kely de zany menatra aza atao eo ny anarako aza atao hoe sariko mialatsiny raha misy voakasiky zany zavatra zany
fa ny sarinao mipotretingery avana ny ankizy ary zao ry anabavy aina ka ry mary zao ka ry izavy nefa ry maolo falingery avana ny azy ary ny vomena ataony video e na misaotra anareo a tehaka ho an' jesosy makasitraka halleloia raha latojo ry jonata rehetrarehetra miseony sary amen za zany vo misy olo amteny zaza seo sary de tsy mandray anjara tokoa anao ko mamola mamenatra anao aloha zany de atao ahoana moa zany ny olona mimeme anao ve tamy fiainanao sa jesosy e zay fantanina tsara mipetraka amitsika jesosy sa vanena tsizatsiza fa tsy jesosy ny any nanova ny fiainako avana ary raha mbola ataony atapo tendromboatra ka nataony atapona avoana tsy olana amiko zany apotray jesosy fa olona mitahinao ty miteny ty fa tsy olona hoe alleloia zara mbola azoko atao ary sinasoratra hoe kristianina de asiko amen kristianina tsy olany zany zay meme zay tsy meme andao ivavaka alleloia raha fimezany zany no mampahantra na mahafaty ravana efa elitsika ny katara misy maty a fa nareo aza manao an'izany andriamanitra zao ve ravana ny teny anao tsy azo afenina de anao ndre ny afana tsy misy olona mandrehatra jirozy ka metraka anatin'ny vata famarana rehefa mba hasandratra andriamanitra anao de fantary fa jirona ampiretiny anao zay halleloia ary anao ampiretiny io hanazavany io fitahina ho an'ny afo fitahina ho amin'ny manodidina de ahoana ny ainafenana anao tahina andriamanitra any atsika aoka zava mason'ny olona nareo tahaka zany koa ny fahazavanareo mba hahitan'ny asa soa ataonareo sy ankalazany nrainareo zay ny an-danitra zany hoe anao zany a be de be ho atsika eto tsika eto na de fijona vavolombelona de misy olona tsy faly manandra tena manandra tena hoanary koa ka nisy teny te hoe amin'ny anarany rato rakoto salama mialy ianao nisy tena zany ve teto na hoe voninahitra zany ho an'ny rato rakoto salama fa tena sitrana tamin'ny arety ny anina raha pitso atsika hivavaka ho an'ny marary mbola tsy nisy maty tamin'ny marary eto de sady mampahery a ny anabavy erika tsika mialatsiny fa tsy voateniko ny anabavy erika raka de namoiny reny be any androany saingy raiky amby zato taona zany zany voky andro de malahelo tokoa aloha satria maty bebe fa mampahery anao zay raha anabavy erika mampamaniky fahoriana amin'ny fianakaviana aza misosika lelotsony ary tombo dalina ny bebe zay ny lahatra maherezana fianakaviana mijoroa ny fianakaviana de manona fiadana tompo amitsika rehetrarehetra jesosy amahafa ny ranomaso rehetrarehetra fa zao tsika eto raha mijoro vavolombelona tsika eto raha miseho de tsotra ihany mba hisehoany hahitan'ny olona mba hakalazan'olona ny raitsika mba hahitan'ny voninahitra za zao miteny anao za tia ny ekonomia bokany trosa taloha tena bokany fahotana taloha dina mory avala amenatra am'zany ambo za zanontsony zao zangety zanontsony zao e fa noho ny voninahitra andriamanitra de tsy zanontsony a de fahazavana zao ravana malala fantara manomboka androany fa ianao io sady tanàna mirony tena tapitendrombohatra ianao no jiro manazavany manodidiny ianao no sira fanasina ho an'izao tontolo zao ianao aza miafina ianao tana fa iran'andriamanitra ianao eto am'ty zao tontolo zao ty raha tsy misy anao io tontolo iainanao io efa betsaka ny kifo betsaka ny namofo betsaka no zavatra nykorotana fa noho ny fisinao halleloia ianao le fanasina lay sira tena tsara fa tsy lay sira ratsy tsy atao zezika fa atao tsiro fanajonana ny raha fanasitranana ny fery fiarovana amin'ny zavatra rehetra ary fanamasinana ihany koa ianao zany raha iso zany teny zany manamasina ny tenanareo fa ianareo isika de fanasin'andriamanitra aza verisy analan'ny tsiro eny aminao fa ny devoly de te atonga ny olona atsatso ary amaranako azy ny sira rehefa ohatra indray ny sira misy tanàna anakiray indray enonao tsara de ny sira ratsiratsy afafy amin'ny tany de lasa zezika fa raha ny tany indray no votosana sira etoa de tsy mamokatra tsony hoe tena sira ny zavatra ataonao
ataovan'andriamanitra dia oka andriamanitra eo alohanao mandrakariva fa raha voinao ny tonga enao mihitsy ny tady fitahina ho an'io tany enao mihitsy ny tena zany tsy mahatsaratsika tsika tsy mahazo hoe tonga hoe fanatika nareo aza fanatika anay zany aza zay zaresinareo hoe aza mba manao an'izany misy nareo hoe zay sanatria ampitovinareo amin'izy andriamanitra hoe misy ohatr' zany azy zay teneniny paster de nio zay teneninay tsy zay teneninay de ataonareo na tsy fantatra efa anirina ary sanatria tsisy an'y zany ka mivoana zay de lasa tsy mamokatra indray mahirezy ianao hotahin'andriamanitra ny sika rehetrarehetra fanasiny ianao siry ianao misy ilana anao ary tena hoe fitahina ho an'ny hafa mihitsy hoe fitahina ho manodidina ary fahazavana ho an'izao tontolo zao koa de mahireza za matoko hoe fa voarainao zany ny titre n'lesitsika androany de zany siry ianao alleloia ary ianao io fanatitra ianao sira io sitrak'andriamanitra ianao ary tian'andriamanitra manin'andriamanitra matsiro amin'andriamanitra ianao voninahitra n'andriamanitra minao fa voarainao izay afatra zay ataotsika ijoro ataotsika tena hitsanga ataotsika tena anaika hoentin'andriamanitra tsika ry havana malala hoentin'i jesosy tsika hoe eny amboniny eny atapoka voana ho aorina eny atapoka voana iza sy ianao alleloia mahireza de mahatanjaha de minao fa napahiry anao izany ten'andriamanitra zay netsika teto zany sorabetsaka na babilavolitsika nitondra zany ten'andriamanitra zay mampahery atsika rehetra na za ko ary nahery teo anatin'zany mpampahery zany de tsapako verina atao anatiko mihitsy ny toko hoe za ty tsy olonompo-poana fa ny fidin'andriamanitra ary sira fanasina eto am'izao tontolo zao ty fahazavana ho an'izao tontolo zao manomboka androanao zay miona aminao de ahita tsiro ahita tsiro misy tsiro hitan'ny olona zay toerana hidiranao de misy mazava manaraka anao de samy mahery samy hitahin'andriamanitra isika tsirairay avy aoka rirehatra ny tsironao halleloia halleloia amen Nana
fidinao anatanteraka ny asanao olombelona mpiodiny mpanota mpanao meloka mpanoty tsy mahasoa ny ataona ihany no ataonay nefa hoy ianao hoe ny adala n'izao tontolo izao no fidiko hampamenatra ny endry ary malemy amin'izao tontolo izao mba hampamenatra ny mahery mandehana hoy ianao ary eto ny jiro azavao ny aizimbe fa efa nahazo maimaim-poana ianareo ka mizarama nanamboaranao lalana endravana malala raha tsika vavaka zany iry zany dia ndao tsika teny manao hoe za koa dia zao tsy tena aoka koa irehatra fa za le jiro fanazavananao oka hitombony tsiro ety amiko mba hitan'ny fanjakanao tombony halleloia ianao ry avana tokony ahitan'andriamanitra tombony tokony ho tombom-barotry ny fanjakan'andriamanitra ianao ary ho irahan'andriamanitra ianao apisy sira anisy fanasina ny toerana rehetra izay misy anao aiza nandrahan'andriamanitra anao irahan'andriamanitra ianao na dia eto amin'izao fandaran'izao ary tena ilain'andriamanitra ianao ho fanasina halleloia mampiarena rehetrarehetra zay efa mpandray anjara eto ahako indrindra ianareo amin'ny groupe izay maresy fa sira ianareo fanasina ianareo ary koa jiro ianareo za koa manentana ho antsika rehetrarehetra zay mety mbola tsy mbola nandroso mandrosoa fa ianao koa fidian'andriamanitra ary misy ilan'andriamanitra anao tsy tonga fotsiny eto ianao ary aza mionona hoe
mpanaraka fandarana fotsiny a fa meteza anao mba ao anayko ampiasain'andriamanitra isika rehetrrehetra ngeravana tsy mahay manao asan'andriamanitra zany na ray ary fa ianao fotsiny rehefa mazoto ianao manolo tena ianao dia tsy ianao nge ny ampirehatra ny tenanao fa Jesosy mihitsy no andrehatra anao ho jiro fanazavana dia ho apetrany eny ambavanao ny teniny ho ataony eny aminao ny ositra dia ho ampiasainy ianao. Halleloia. Mikandroantsika hiteny hoe arak'izany izy zany hoe izay matory eo kifoa fa fotoana fifoazana zao fotoana fifoazantsika ara-panazo andaontsika androso amin'ny asan'andriamanitra ivavakantsika amin'izao fotoana zao. Jesosy misaotra anao zany amin'ny teninao misaotra anao Jesosy satria tena teto ianao nampiasa anay teto ianao nomba anay teto ianao nikarakara anay ary androany ianao dia mikasika anay indray tamin'ny alalan'izany teny izany ko androany Jehovah Andriamanitra indreto indray zay ilay fanasina ampitomboy ny tsiro ety aminay ampitomboy ny fahatsarany ny sira aminay Jehovah Andriamanitra anositra anay ianao dia ampitomboy ny herinao ny ositra ao ety aminay ahafahanay mandeha mandroso andeha sy amo. Halleloia. Jehovah Andriamanitra matoky anao zay. Jehovah Andriamanitra tahony tsirairay avy oka tena ho taka ny tanàna miorina tendrombohitra tsy azo afenina izay na dia ezaka ny devoly anafina anay tsy ho hita fa ianao kosa hitoy anandratra anay Jehovah Andriamanitra ho asandratra ao zay satria nihery teo anatrehanao Jehovah Andriamanitra ary dia ho hitan'izao tontolo zao ary zay amin'izao andro farana zao dia isy mazava eny amin'ny tsefatsepana eny amin'izao tontolo zao eny amin'ny toerana zay misy anay eny Andriamanitra dia isy hazavana eny mbola isy hazavana foana anazavany manodidina fa raha tsy eo zahay kristianina reto dia maizy ity zao tontolo izao ity. Sotra Jesosy ianao any anositra ny tsirairay avy ho tonga sira mahavokatra ho tonga sira tsara tsiro eo amin'izao fanjakanao zao ampiasainao akasitraka Jesosy ny fiainanay apetraka eo am-pelantananao ninona zavatra ataonay dia anao ny ahatanteraka sy atotosan'izany amin'ny anaranao Jesosy. Betsaka ny olona eto mety miandry falimbavaka avy aminao mangataka avy aminao fitahiana soa fahasoavana Jehovah Andriamanitra ho ataonao eo amin'ny fiainana ene zany Jehovah Andriamanitra dia ho tahinao ane Jehovah Andriamanitra ny tsirairay avy aminay ny devoly satana dia afaritray amin'ny ranao tsy afaka hitsainy ka na dia litera ray tamin'izay nafampiteto azy androany ho voninahitra ny anaranao misaotra betsaka indrindra tompo dera ny aja ny saotra sy ny anja sy ny voninahitra ho anao efatra amin'izay dia ho mandrakizay. Halleloia. Amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana zao ho an'ny firenena dia mpandrosotsika navavakantsika $100 ivavaka ho an'ny firenena tay tompo navavaka $100. Ya mahemby navavaka $100 afaka amin'ny teny navavaka $100 eny ary maheno anavy ianareo atao amin'ny groupe zay maharesy maheno pasteur eny ary ndoary ivavaka ho an'ny firenena ary navavakantsika Erika amin'izao fotoana zao. Mbola hiara ivavaka sika sain'ny tompo tsika tsirairay avy sain'ny tompany koa pasteur dia hiara ivavaka sika amaranana fotoana sy ho an'ny firenena. Andriamanitra ray tsara indrindra saotra anao indray izay fa totosa somatsara indray fotoana rehetra androany saotra anao ny fitantananao anay tsirairay avy Jesosy malalo mbola nafahanay mihinao izany teninao izany nafahanay mihinao izany akatra ao izany zavatra mamy ho anay tsirairay avy mba tonga anay tena sira tsara ao aminao Jesosy malalo satria raha tsy sira tsara izay dia mety ho matimaty tsisy ilaivana anay tsirairay avy rehetra Jesosy fa mbola nomenao an'izany teny izany indray zay ahatonga anay sira tena hoe tsara ao aminao dia makasitraka Jesosy tamin'izany teny manjava tena mampahery anay indray mba ahafahanay mbola miroso bebe kokoa amin'ny asanao miroso bebe kokoa amin'ny fanomponanao Jesosy malala ary tsy homenatra izay fa tena irehareny manana anao irehareny ianao ny asanao
ireare ny anompo anao mandrakarira Jesosy dia misaotra Jesosy tamin'ny fotoana rehetra androany, misaotra tamin'ny vavaka fanomboana, misaotra ihany koa amin'ny famelabelana ny pastera fa totoza somatsara ny fotoana rehetra. Ankehitriny izay Jesosy dia hitondram-bavaka amin'ny firenenay. Tsisy miafina aminao izany firenenay izany fa ao anatiny ady lala izany firenenay izany ankehitriny. Izany indrindra Jesosy angatahanay ny fanainao masina tena hikasika firenenay, hikasika ny vahoaka malagasy mba hitodika bebe kokoa aminao, hametraka amin'ny fiainana am-pelantananao ny vahoaka malagasy. Indrindra ny amin'izao andro sahatry izao amin'ny areta mandrindra an'izao Jesosy malala dia jerevy manokana izany firenenay izany mba hitodika aminao, mba hametraka amin'ny fiainan'izy ireo am-pelantananao indrindra, mba hiala amin'ny ratsy fanao ny dia amin'ny fahamarinanao ny vahoaka malagasy dia manindra fo amin'ny vahoakanay Jesosy. Amelary ny ireo olona izay marary any amin'ny hopitaly Jesosy malala izay mila fanasitranana avy aminao, mila an'ilay sira avy any aminao hanasitrana an'izy ireo Jesosy malala. Dia jerevany koa Jesosy ireo tokantrano tsirairay avy mandalo ady Jesosy amin'izao fotoana izao dia ianao hijery an'ireny sy hamangy an'ireny olona tsirairay avy ireny, hamangy ny tokantrano ianao, hamangy ny fianakavianao anatin'ny olana ianao Jesosy malala. Eo ihany koa Jesosy ny amponja Jesosy dia jerevy manokana mba tena hitodika aminao izy ireny Jesosy malala, hametraka amin'ny fiainana izy ireny eo koa am-pelantananao, hapetraka feno am-pelantananao koa Jesosy ny mpitondra fivavahana mba tena hivavaka amin'ny fahamarinanao dia amin'ny lalàna marinao tsara ny tsirairay avy amin'ny fiangonana ireny Jesosy malala, ka tena hametraka amin'ny fiainana ny fiangonana eo am-pelantananao mba hijoro amin'ny fahamarinanao. Dia eo ihany koa Jesosy ny mpitondra politika sy ny ambaratonga maro samihafa eo amin'izany firenenay izany dia ianao Jesosy mikasika an'ireny mpitondra politika ireny mba hitodika aminao fa tsy hovariana amin'ny politika sy ny amin'ny fitadiavam-bola Jesosy fanankina amin'ny firenenay eo am-pelantananao. Dia raha misy mbola tsy voatory mivavaka Jesosy fa ianao malala ny masoan'izany firenenay izany dia fantatrao izany ka ny angatahanay Jesosy malala dia ny rahanao andrafitra amin'izany firenenay izany, fanainao masina hitoetra amin'izany firenenay izany ary akasika ny fony vahoaka malagasy mba tena hitodika tanteraka aminao. Dia angatahanay koa Jesosy mba nikasihanao anay tsirairay avy ihany koa handray an'izany teny izany ato am-ponay mba hikatoka aty am-ponay tsirairay avy izay miaina an'izany teny izany izany tena tondrainao mpanomponao izany Jesosy malala, ka hitondra voa tsara ho anay tsirairay avy mba hitondra sira tsara eo amin'ny fiainanay, ka hitondra fahazavana ho an'ny olona maro indray izay tsirairay avy reto Jesosy. Dia raha handeha atory izay Jesosy dia fanainao masina anao ka mitady-dalana anay, fanainao masina anao ka hitoetra amin'ny tokantranonay tsirairay avy Jesosy malala, ary ny rahanao andrafitra anay hiaro anay na mivoaka na miditra Jesosy dia apetraka feno am-pelantananao izany vavaka izany dia anao nitera sy laza sy voninahitra mandrakizay. Aleluia, amen. Aleluia. Misaotra an'Andriamanitra isika atao anatin'izany fotoana mamy izay rahantsika teto izany. Misaotra anao rehetra izay nandray anjara. Ranabavy Sandola moa tokony hivavaka amin'ny firenena fa nefa tsy fanomezan-tsiny moa fa matetika efa misehotra izany hoe tsisy tampoka ny connexion amin'ny fotoana na mety misy tsy mahafaka tampoka dia tsika nefa efa eto foana afaka misy manolo isaorana ranabavy Erikana Soloazy dia isaorana be dia be ranabavy Lavolita amin'ny tenin'Andriamanitra amin'izany izay tena nitondra hero antsika rehetra. Dia misaotra ihany koa ranabavy Selina izay nitondra vavaka fanombohana. Raha mbola tsy tonga amin'ny Raolandra Jesosy dia honetitsika rapitso azadiny fa miavaka amin'ny fotoanantsika rapitsika dia mbola mitoy ihany anatin'ny fitondrana vavaka ny marary. Isaorantsika n'Andriamanitra rehefa manomboka miemena ny olona marary entina bavaka amin'ny Covid eto sy ny variant. Nefa raha sanatry mbola misy dia aza misalasala mandefa ny anaran'ny fianakavianao marary mba rapitso manomboka rapitso après-midi anao mandefa raha mety dia amin'izay mba tsy lasa loloatra dia mba tsy lasa ny ambony be ihany mesazinao. Rapitso amin'ny sivy olona sasany alina zany tsika dia hitondra-bavaka ny marary tahaka ny mahazatra rahanareo aminay mivady. Dia rapitso koa nefany manomboka amin'ny telo orana misy ny takariva mahafinaritra izay rahanao amin'ny rahalahy tojo hitarika fotoana ary ranabavy Cotré Zamina no hitondra ny toriteny rapitso eo dia samita in'Andriamanitra mahereza rapitso rehtsika meona voninahitra n'Andriamanitra rery ihany. 3w.ndramokaizo.com afahanao meno ny injapeo akiradio
raha mihainao ny akira teo ianao dia tsy ho angingina mihitsy ianao misy toroteny foana isaky ny adiny telo amiray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo ora maraina verinao raha pitso amin'ny folo maraina zao fandarana zao amiray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo ora alina misy foana ny toroteny tsy tapaka andro manalina ny radio akira teo dia manasanao iana samy tain'Andriamanitra mahay reza daholo voninahitra n'Andriamanitra izany halleloia amen